Tao anatin'izay roa taona nisin'izay dia nahatratra 30 ireo mpanao gazety mpikambana eo anivon'ilay fikambanan'ny mpanao gazety ara-kolontsaina sora-kanto ny famotoana tetsakoron-drano izy ireo ny fampiarabana ny fahatratrarana ny taona 2012. Niroso tamin'ny fivoriam-be ireo mpanao gazety ara-kolontsaina mivondrona ao anatin'ny fikambanana sora-kanto ny farany herinandro lasa teo tetsy amin'ny Jipaprika etsekoron-drano. Lanonina fiarabana tratran'ny taona eo amin'izany mpikambana kanefa nahafahana nametraka ireo vinona sy fandarana asa mandritra ty taona 2012 sorarivo ty ihany koa. Ny eo nateto koa ny mpanao gazety kirakira sy mpanotra fandarana ara-kolontsaina mivondrona ao anatin'ny sora-kanto izay fampiarabana tratran'ny taona sady ihany koa nanaovana fihaonam-be ara-potoana voalohany zany tamin'ity taona ity. Nisan'ny vohitra tao anatin'ny resaka moa zany ny hetsika ataon'ny fikambanana sora-kanto ao anatin'ity taona ity fa anisan'ny tena goavana indrindra ao anatin'izay ny anomezanay mpanao gazety ara-kolontsaina mari-pakasitrahana ireo mpanakanto mendrika mandritra ity taona 2012 ity. Maro ny fipetra-takinay amin'ny hoe mahazava-kanto an'izay fa indrim-pahalasana mahita ny atiny ngamba dia ankoatran'izay anisan'ny fandarana asa ihany koa ny fanomokarana fandarana eo anivon'ny fahitalavitra sy ny radio. Io indray dia entina kosa anomezana lanja sy anasongadiana kokoa tena kolontsaina malagasy amin'ny ankapobeny, tsy voafehan'ny resaka sehatra mozika io na resaka hosodoko na resaka tia fa kolontsaina ao anatin'ny fiarahamonina mihitsy voizina ao anatin'ny fandaran'ireo. Sehatra misy dimy sy norona petraka entina hifidianana ilay mpanao gazety mendrika ka azo ny award dia ny mozika, ny dihy, ny hosodoko sy ny art plastique, ny horonan-tsary ary ny haisoratra. Nanamarika ty fihaonana teo amin'ny mpikambana ao anivon'ny sora-kanto ty ny lanonam-pifaliana.